tompoko vavy ankafaliana tanteraka no androsoana indray ho tokantraminao mity alarobia hariva ity fotoana ifanomezantsika atao anaty fandarana sahila zao mazava loatra fa kopahan-tanany anareo rehetra manaraka amin'ny fahitalavitra eo ihany koa ianareo izay miaino amin'ny alalan'ny onjam-peo 5.4 FM ary indrindra ianareo marobe eto Madagasikara sy any ivelany manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny tambazotra anterina ho antsika rehetra ny araba izany ka dia miaraba ihany koa no namana mpanolotsain'ny tanàna sady mpiara-manolotra ny fandaharana Clémence Rarnirina. Miarabanao namana Lilira faralahy miarabantsika rehetra ihany koa manaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MPS iray tony mahazatra eo no irahantsika ato anatin'ity fandaharana ity anahoana indray ary ny endriky ny fandaharantsika amin'ny alina ity namana Lili. Endriky ny fandaharana toy ny mahazatra indray vahiny isika Clémence Rarnirina ary hitondra ny fahitany ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao moa izany ka dia notsongaina tanatin'ny maro andriamato lahatra andriamatsanga izay ho vahin'ny fandarana amin'ity alina ity vaovao politika raha teo moa no hitariantsika nresadresaka iarahana aminy dia ny faneho-kevitra izay nataon'ny sekretera jeneraliny antokotiko Madagasikara Clémence Rarnirina omaly izay nanamafy fa fifidianana madio ary ekeny rehetra no vahaolana ho arahantsika izay fanadidin'izay dia orin'izay ho mpandrotsika avy hatrany ny vahiny amin'ity alina ity. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra amin'ny androny voalazan'ny lalàna io ihany no takiany antokotima hatramin'izay ary mbola namafisy ny sekretera jeneraly ny antokotima izany androany. Manamafy fa ny antokotiko Madagasikara dia mitaky ny sina fifidianana madio fanajana ny lalam-panorenana. Rehefa nivoaka ny conseil de gouvernement iny dia efa eo ampelantanany tseny izany fikarakarana ny fifidianana fa tsy eo ampelantanany fitondram-panjakana intsony satria iny no convocation des électeurs iny zany ny fiaingana voalohany ahafantarana fa tena isy fifidianana eto Madagasikara ary ny seny iny tompona andraikitra voalohany ao anatin'izay ka ny antokotiko Madagasikara dia mazava fa mitaky an'izay fifidianan'izay raha ny fanambarana natao teo ny arahana tamin'ny RMDM ary fanohizana ny mety fionana ny rapitso tsy misy antony hafa mihitsy amin'ny fionana izay arahana ao anatin'ireny plateforme ireny fa mazava ny resaka mazava ny fifampiresahana contre tetezamita ny rehetra tsy misy te hanao tetezamita hiaraka amin'izao fitondrana izao fa kosa raha misy mikendry anaovana tetezamita dia anjaranay manao balizy hiarovana ny amin'izany fa izay dia hitaky ny sina fifidianana madio ary tsy hoe hitaky ny sina fifidianana madio fotsiny fa tena hanao izay andray ny fepetra rehetra mba hisiny izay fifidianana izay fa tsy ho mpanaratreny rano akory. Ratsaivina dia ny ena ho raika amby 540 sy roetsy ny isam-pifidy eto Antananarivo. Mbola azo atao tsara ny manokatra ny listim-pifidianana ka ahafana mampiditra ireo olona tsy mbola voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra mifidy saingy miankina amin'ny tenerana andrehetra izany hoy sekretera jeneraly ny antokotima. Mbola voafaritry ny lalàna angeny ny fanaovana ny inscription d'office raha ohatra ka nahititsika hoe 7 millions ohatra teto Antananarivo renivohitra ka 6 millions izy amin'izao ka jeren'ireo 1 million de différence ireo azo atao manao inscription d'office rehefa hifanarahany rehetra zany hoe irosontsika amin'ny nanaovana inscription d'office mba hialana hoe misy olo-pirenena izay tsy taitra ary misy olo-pirenena te hifidy amin'ny ora farany nefa tsy tafiditra ao anaty listim-pifidianana dikan'izany le azo fampiresahany zany rehetrarehetra zany azo hitondrana vahaolana zany rehefa ohatra manana volonté ny rehetra iroso amin'izay. Ankehitriny dia manomboka miverina ambola tabatra indray ny fananganana ny tetezamita. Ny antima dia mazava ary namafisy ny sekretera jeneraly ny antoko fa fifidianana madio mangarahara ihany no tanjona tokana kendreny ny antoko. Miarabanao ary Andriamato lahatra Andriamatsangy vahiny indray tao anaty fandarana sahila zao amin'ity alarobia ity. Ia dia miarabanareo moravavy dia miaraba ihany koa ny mpijery sy ny teknisianina rehetra. Araka ny nanarahantsika azy teo anatin'iny fanadihadiana iny dia mazava zany ny hevitry ny antokotiko Madagasikara fifidianana ihany hoy ny sekretera jeneraly teo no vahaolana efa hifarana raha teo ny fitantanana ny mpitondra ankehitriny miombokevitra amin'izany ve ianao? Ia, ho ana manokana aloha zany dia miombokevitra tanteraka amin'izay zavatra ny ilazako an'izay araka ny faneho-kevitry matetika dia ny hoe efa nomboka tany amin'ny taona 5 sy 4 arivo no efa tonga teo zao fitondrana izao ataoko hoe sy izay manodidina azy dia efa fotoana ny anjasan'ny
atoko tiako Madagasikara zany dia taona 2024 ty amin'izay resaka fifidianana izay voalaza teo hoe fifidianana madio mangarara ary ekeny rehetra. Izay no endrasana satria mazava fa anatin'ny fifidianana ihany no resana fahefana ary ny atoko tiako Madagasikara dia atoko velona ao anatin'ny eto amin'ny firenena zany ary manana ataoko hoe lehibeany ihany koa dia ny filomarika ara-varomanana zany ka efa vonona daholy amin'ny ankapobeny ny antoko iray manontolo ary efa ela ny rasana an'izay taona 2024 zay isiny ny fifidianana ary efa nivoaka koa moa zany izy iny ny daty na dia eo arany hoe mbola tsy mivoaka amina décret sy isan-karazany fa efa filazany reny tenin'ny secrétaire général ny tiako Madagasikara reny hoe efa vonona amin'ny rehetra ary efa teny filomarika ara-varomanana ihany koa zany tany Frantsa farany teo vonona ho amin'ny fifidianana rehetra izay miseho na ary vonona amin'izay zavatra rehetra mety hitranga ihany koa. Zay ngamba ny fahitako azy araka saiko teo efa vonona iandra zany tiako Madagasikara. Inona no mety amalinao andreo olona zay mbola resaka ankehitriny hoe tetezamita no tokony hirosoana? Ren'izay aloha tsy mahagaga iaraha malala fa raha mbola mandalo fifidianana mbola tsy misy ataoko hoe antoko matanjaka akoatra ataoko hoe raha tsy misy voalohany dia ny faharoa tiako Madagasikara fa reo le mangataka an'ireo lay tetezamita maro isan-karazany reo dia efa iaraha malala hatramin'izay nisy ny fandovana politika teto Madagasikara dia le hoe fizarana seza tsy mandalo fifidianana. Ny dikan'izany tsy mahagaga zany satria izay ny antom-pisiny satria raha mandalo fifidianana izy ireo masika milazana izany fa raha mandalo fifidianana izy ireo tsy olana fifidianana mihitsy ka iny ihany no lalana anankiray ahafahana mahazo an'izay le fahefana kely izay na dia kely ary le izy fa raha ny fahitako anazy aloha ny amin'ity mino fa tsy ataoko tsy mipasy izay resaka izay fifidianana izay tetezamita izay fa iroso fifidianana ity raha manga eto Madagasikara ity fa mety fotoana ka no mety mitondra an'lizy fa ny 7 novambra aloha dia efa tapaka iny efa vonona amin'izany rehetra. Mbola ao anatin'izay tontolo fifidianana izay ihany malaza be ny hoe niena ny lisitry ny mpifidy ho an'Antananarivo renivohitra zany etsy andaniny any seny mirehare hoe be dia be ny ezaka vitan'izy ireo mikasika ny asa fanavaozana ny lisy-pifidianana. Ho anao manokana lahatra inona no vahaolana ahafahana mahazo lisy-pifidianana andeha ataoko hoe tsy tena hoe tena marina fa hoe tsy mifanalavitra amin'ny isa tena izy? Iny aloha dia nahagaga tokoa manina eto Antananarivo renivohitra eto tsy hoe misy hoe mandeha moto na mandeha sareta mandeha manisa mpifidy nefa ny latsaka le izy mahagaga ihany izay zavatra izay fa raha ny hoe entina hanarenana an'izany no fahitako anazy ny atoko maro isan-karazany izay mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena zany tokony hamporisika foana hatrany ny olona sy ny olom-pirenena zany hiditra hiroso amin'izay resaka fifidianana sy indrindra moa zany le hoe fisoratana ny anaran'izareo anatin'ny lisy-pifidianana mety mahatonga an'lizy izy ahako eo le fomba fiteny hoe madio ny saiko mety hoe le olona mihitsy tsy nandeha tany na tsy nanao an'le fisoratana nefa izany zavatra zany mbola mila araha-maso akaiky raha ny fahalalako azy ohatrany tena hoe mbola mikatona tanteraka le izy sa moa efa mikatona tanteraka fa za mahita hoe misy lesoka ihany ao anatin'le satria voalazanao teo hoe ny asa dia ny asa nampiasaina daholo ny fitaovana rehetra raha izay aloha teny aminay tsy nisy nampiasa tablety soratanana tsy haiko ny tany amin'ny toerana hafa fa araka ny filazanao teo ny fisehon'ny seni hoe efa nanao izay faraheriny nefa ny hoana Antananarivo renivohitra no misy midina ny isan'ny mpifidy ohatrany tsy mampino ihany le izy fa aloha atao hoe madio ny saiko. Andriamatoa lahatra Andriamatsangy miombon-kevitra ny antoko politika maro fa hoe tsy tokony hifaninana amin'ny fifidianana manaraka intsony hiandry ny irinina Rajoelina noho ny fananany an'ilay zoam-pirenena frantsay. Raha zohina amin'ireo fanehon-keviny samihafa nefa dia tombola te hiziriziry izy hifaninana amin'izany fifidianana manaraka izany ary ireo mpanohana azy zao toa ny Ramatoa Rinarakotomanga dia milaza fa tsy azo hidovirana ny fahalaniny. Mitombona ve zany raha fijerinao azy? Za aloha mahita fanehon-kevitro matetika ihany koa dia ity hoe ny fifidianana eto Madagasikara aloha za tsy teny hoe misy mandeha toro fa fahitako anazy efa miseho lany zany ny hoe tsy tokony latsaka intsony Andry Rajoelina président Andry Rajoelina ao anatin'ny amin'izao fifidianana manaraka izao
ny antony marobe ny hevitra manokana dia efa nlazaiko teo hoe nomboka tany amin'ny taona 2024 nefa teo amin'ny fitondrana izy na ny solotenany atramitsika amin'ny teny zao ny résultat ny vokatra hita nefa no Madagasikara tsy mitsahatra midina zany ao anatin'le izy efa samy mahalala-dolo ngamba ny rehetra zany ao anatin'izay zavatra zay hoe efa tokony ifarana eo zany lay ataoko hoe fitantanan-jara-pirenena raha ho anazy manokana ny antony ilazako an'izay tsy inona raha ohatsika zao nahita tamin'ny taona 2024 zay nisy nini zany hoe tsy afaka nanao tsy nilatsaka fifidianana ny Indrina Rajoelina sy Marc Ravalomanana dia nisy olona hafa teo Rajaonary Mampianina zany président teo nitondra 5 taona ihany koa izy ary efa faraparana ny mandat any koa dia mbola nieritreritra izy ny aka fitondrana ihany deuxième mandat zany nefa hitatsika fa tsy dia ao anatin'ny lôjika loatra zavatra zay satria ny antony izy ane tsy tena hoe olany filoham-pirenena ny tena nalany azy teo fa noho ny circonstance zay lazaiko azy dikan'izay nanao an'iny le lapisakely iny fotsiny tokony ho anjarany fa tsy mbola tokony président ny république fahandrony zay dia hitatsika moa mazava teo hoe Andry Rajoelina indray ny faharoa ny lôjikako zany ao anatin'le izy dia zay le hoe rehefa misy fotoana ary efa fantatra manodidina an'ireo filoham-pirenena zay mandray anjara ao anatin'ny fifidianana tahaka zao ny limite farany amin'le izy mba tsy tenenana koa izy daholo ireo lefa tsatsany limite eo fa tsy tokony hanao tso mbola miassista ihany ao anatin'le izy fa raha fivoahany reny dossier maro isan-karazany reny dia ny lôjika tokony tsy latsaka intsony izy nefa za manokana mangataka tsy mangataka fa maniry azy ilatsaka ahitana ny tena fandehany tsara mihitsy amin'ity 2023 ty izay iritsika araka le voalaza teo nisy ny fifidianana madio mangarara ary ekeny rehetra resaka firotsana hofidiana izay ihany etsy andany ny rahantsika malala fa ny antokotiko Madagasikara nanatanteraka andreny congrès paritra maro dia maro reny ekena hoe teo ny sakatsaka na tamin'ny faritra maro fa tanteraka ihany taoriana iny dia nisy ihany koa ny congrès nasionaly ary orakoraka be moa rehefa nampahafantariny filoha Marc Ravalomanana ny finiavany irotsaka hofidiana indray ary nanakoako ihany koa ilay programme anasa ny Madagascar Action Plan Plus na le MAP Plus dia mitohatra amin'izao zany ny fionana amin'ny olo-pirenena na avy eto toerana na ny ivelany mikasika an'izany ny sabotsy lasa teo ohatra dia tany Frantsa no nitanterahana efa ndresaka ihany ianao teo fa tena tiako alalininao kely hoe ho anao zany manahoana ny fahitanao an'ilay fiomanany antokotiko Madagasikara tena hoe ampy isedra ny zavatra rehetra ve zay mitranga ao anatin'izay fifidianan'izay tsy ny hoe mifahitako azy moa zany satria ao anatiny amin'ny ankapobeny fa vao tonga teto izao fitondrana izao tamin'ny 2024 dia efa nivonona ny antokotiko Madagasikara ny andray fahefana rehefa tapitra ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ary araka ny voalaza teo efa niomana tamin'izany avokoa ny rehetra ary fifidianana ihany no fifandimbiasana eo amin'ny fitondrana zany aty amin'ny antokotiko Madagasikara no resahana ka amin'ny ankapobeny le fiomanana rehetra zay hitatsika zany amin'izao fotoana izao araka ny voalazanao teo raha Madagasikara eny hatrany ivelany ara dia efa ao anatin'izany tanteraka ary tsy vao hoe volana vitsivitsy fa raha mijeritsika misy candidat maromaro volana vitsivitsy izy zany vao hita hoe ireny izy fa raha ny antokotiko Madagasikara amin'ny ankapobeny efa tany araka lazaiko teo tany amin'ny 2024 nefa nanomboka ny vonona ny anjay ary nametraka ny structure rehetra mahakasika an'izany fifidianana izany ka fahitako anazy miandry ny congrès-n'leo antoko hafa indray zany ilaza hoe izy any anazy fa ny antokotiko Madagasikara moa nefa vita zany ary raha ny fantainao teo hoe isedra dia mifahitako azy ao anatiny ao sy mifahitana ny fietsiketsehany maro isan-karazany dia tena ao anatin'izay fikarakaran'izay tokoa na io eto Antananarivo renivohitra na rano Madagasikara hitako hoe vonona amin'izany zany ny antokotiko Madagasikara fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia manohy ny fifanantonana ireo antoko politika tsy voatery mitovy firehana fa mitovitovy fomba fijery kosa nisy indray zany androany ny fionana izay nataon'izy ireo teny amin'ny espace dira teny etsy andany ny manesy ny firesahana amin'ireo ankolafikery politika izay misy eto Madagasikara ny SADC ahoana ny fahitanao an'ity fiazakazahany raha-pirenena eto Madagasikara ity amin'izao fotoana izao raha politika indrindrindrindra ny fiazakazahana izy io moa zany dia efa ao anatin'ny atao hoe dernière ligne droite sika ny fahitako azy
raha manisa andro sika efa vitsy de vitsy tsisy toka tsisy telo volana zany zao de tokony efa iroso amin'ny fifidianana nefa nitatsika koa ny pipisehatra eo amin'ny tontolo politika amin'izao fotoana zao fa misy ray roa telo efatra eo angamba ny tena efa hoe vonona ao anatin'le izy ary raha fahatongavan'ny Sadek tsy atao mahagaga zany satria ny antony Sadek no anisan'ny mifehy atsika ao anatin'ny zay sehatra misy atsika zany misy atsika amin'izao fotoana zao ka le fionana eny amin'ny espace dera aloha hitako ilaina ihany satria mila mamonjana ny hery ihany koa ireo mitovy fijery sy mitovy hery amin'ny ankapobeny fa ny zavatra mety hitranga zany de zay le hoe manery tokoa ny vonjana iraisam-pirenena zany amin'ny isin'ny fifidianana ary efa samy mahafantatra hoe ny fifidianana ihany no afaka hitondrany amin'ny ataoko hoe tsisy korotana lamina fa raha mbola misy hoe tetezamita de lava be le izy na hoe isanao coup d'état de korotana indray fa satria ny tadiavin'ny firaisamonina iraisam-pirenena mazava ho azy de ny tsin'ny ataoko hoe stabilité amina firenena anankiray satria tsisy anana tombontsoa amin'izany mihitsy na ny malagasy izay miaina eto na zareo vahiny izay atao hoe mampiasa vola amin'ny sehatra maro samihafa ny korotana amin'ny firenena indray ary nolazaiko teo hoe tamin'ny 2018 efa misy fiteniko an'izay hoe fifandaminana le izy fa mba tsisy ny zavatra mikorotana satria fa mba mahazo aina ihany le firenena amin'ny ankapobeny de ireny hitatsika tamin'ny taona 2024 zany nisy fifampitombiasana fahefana tena hoe ara-dalàna nanolotra lakile isan-karazany ka eo mahatonga anany teny teo hoe alao isy fifanolorana lakile mazava tsara amin'ity 2024 ty fa raha ny hoe fidiran'ny Sadek aloha efa niditra foana koa izy hatramin'izay fa fahitako azy koa izy tsy manery fa raha ny eno sy tatitra eny de miaino an'ireo sosikevitra maro isan-karazany izy ao anatin'le izy de nitanjona foana zany atonga any amin'ny fifidianana mba tsisy gidrakidra tsony aorinany ajantsika kely eo aloha mahakasika ny vaovao politika fa mampiavaka ny fandarana moa ny firesana vaovao malaza tsaroako tamin'ny herin'ny androany tena ny famaofao be ny resaka mahakasika n'ilay hoe fivoahan'ny laza adina ny tantara sy géographie de tantara sy géographie arak'le izy tokoa ny famaofao be tao anatin'izay fanadina baccalauréat zay mbola nisy ihany koa moa tany amin'ny taranja teknika raha tsy diso mbola nisy ny fifamadiana laza adina ny laza adina zay nalefa ho atsapy sy ny sisa de zay vo natota sy ny be de be ny savorivory tao anatin'izany fa ianao manokana raha tsy diso nanana zanaka nanala fanadinana ihany koa ary everinay hoe be de be reo ray aman-dreny toy ny tenako aza moa zany ao anatin'izany hoe manana zanaka manala fanadinana victime niaran'ireny zavatra eny ohatra ny te aheno kely ihany hoe amin'ny maha olo-tsotra anao fa maray aman-dreny ihany koa nanahoana ny tena niainana hoe tahaka ireny ny kitotosy tandrefaka ao anatina fanadinam-panjakana ya tsika aloha ataoko hoe teto Antananarivo renivohitra raha sahotaka mihitsy ny ambony ambany va tamin'ny firy arivo vao nirava ny mpianatra tamin'ny ny mpanala fanadinana moa zany fa tsy te eritreritra zany zava-mitranga any amin'ny faritra hafa tiako hatongavana amin'izay zany de ny hoe tena olana tokoa reny zavatra ireny amin'ny ankapobeny ary tsy vao tamin'ity taona 2024 ty nisy iny raha ho an'ity fitondrana amin'izao fotoana zao ty fa tamin'ny fiatombohany mihitsy de efa nisy zany hoe nisy bac 2e session kely de avy eo de misy kely fity ary misy kely fity atsy mora be mihitsy moa le manelika an'le andraikitra rehefa zavatra oatra reny rehefa tsy mahagaga intsony le izy fa za mahita hoe avy ao anatiny ihany no isiny zany zavatra zany satria raha olona ao anaty tsy ao anaty fitondrana nge tsy afaka eto raha manao t-shirt sy polo menamena tonga de mampigaza fa raha izany ve no hoe olona mpanohatra mandeha anao zany sarotra ihany ninona an'izay zavatra zay fa raha reny zavatra mitranga reny aloha de tena hoe tokony d'ailleurs raha tsy nisy mihitsy hatramin'izay tsy nisy hatramin'izay fa le fiomanana sy le fikarakarana mihitsy no hitako hoe tandrefaka atao anatin'le izy ary raha ny vaovao an-gazety hita tamin'ity herinandro ity zao de hoe natsony Sénat nga hoe ny ministra mitondra fanazavana zay zava-baovao ihany koa zany raha hoe eto Madagasikara fa mety hoe sesy any daholo ministra reo isaky misy zavatra scandale mivoaka eto amin'ity Madagasikara ity fa reny moa zany fanatsarana image fahitako azy amin'izao efa faraparan'izao fa raha ireny zava-nitranga reny aloha tena tsy tokony ekena mihitsy le satria ny
lazaiko teo tsika teto andrenivohitra nge no naharaka ny vaovao sy nahita hoe amin'ny 5 amin'ny 4 amin'ny 10 alina sy ohatrany misy taxi be fa raha ny olona ivelany Antananarivo tany amin'ny ataoko any Kotaota any anampikorotan-javatra ihany reny zavatra reny na ataoko hoe ny ankizy fotsiny ara zay misy ankizy mety mataty misy ankizy hitantsika tamin'ireny vaovao reny misy torana sy namoiny eny ara ngamba raha tsy diso ako ao anatin'le izy manahirana be zany zavatra any fa tsy tokony mba hisy tsony manaraka ny vomiera sosialy moa resaka ianao teo hoe nisy fampiatsona ny andro ramatoa minisitra fa dia ny vomiera sosialy eo anivon'ny antenameran-doolona zany no mampiantso ny ramatoa minisitra ka MMM zany lay lehibe an'ny vomiera raha ny vaovao miparitaka ihany koa akoatran'izay momba ny raharaha iny ihany momba ny vaovao iny ihany a maro no ny andry ny fanesorana ny ministry ny tompona ndraikitra moa zany ministry ny fampianarana ambaratonga ambony ny zavatra mitranga nefa dia ny mpampianatra indray zany zao no samborina raha ny hita nefa raha ny hita miparitika tany amin'ny tambajotra serasera dia tanora anankiray no tsy menatra mihitsy ny seho endrika nanao an'ilay freriana fa hoe mivarotra lazahadina ho androatrehetra zay lina tamin'izany manahoana kosa indray ny fahitanao ny fepetra nyraisin'ny fanjakana sy ny fepetra tsy noraisin'ny fanjakana afa rehefa misy zavatra mikotanao zay moa zany dia mikorotana daholo koa na le fanjakana rehefa hitantsika fa filoham-pirenena no mitondra ny excuse eo amin'ny télé hoe ohatran'izao le zavatra ohatr'izao tokony isy hoe office du bac misy antanatohatra be da be zany tokony afaka isolo an'le izy fa raha hoe ny filoham-pirenena dia hamono afo an'le hoe bac sucé mivoaka mieritreritra hoe tsika zao hoe Emmanuel Macron anao an'izany ohatra zany resahako zany fa raha le fipetraran'raisina aloha hatramin'izao mandeha ny fanadihadiana efa mandeha ozy izy ny tononkalo ny rady zay fa eo tsika mahita anazy fa na le araka lazainao teo na le nyreare ary mbola nasiny ataoko esoeso teny ary izy nareo efa hoampina indray no to mbola zany indray no misy zavatra ohatr'izany zany hitantsika hoe ao anatin'le izy ohatrany atao hoe sangisangy zarytena ny misy zavatra tsy milamina ao anatin'le izy fa ianao miteny hoe tokony esorina ministra ministra zany tena manina rehefa tsy mety izy tokony to dia izy miala fa tsy mila esorina zany ary izay foana ny lazako hoe ny toerana tahaka ireny mitaky andraikitra zany ao anatin'le izy ka efa tsy vitanao le andraikitra tokony mametra-pialany ianao na tadiavinao le tompona andraikitra fa mety hoe tsy nahita tompona andraikitra mihitsy ve izy indray tsika mahita ny toy an'le tantara fa efa mandeha ny fanadihadiana araka ny resaka mahazatra isan'ny vaovao malaza ihany koa lahatra indray matsangy ilay hoe ho fiakaran'ny sarandalana ho an'Antananarivo renivohitra anao ahoana ny mety ho vokatr'izay zao mantsy ny zava-misy hoe tena efa miaina ao anaty fahasahiranana lalina ny vahoaka ary tena hoe efa tena mianjady miatraika any ambilany hoy ny fiteny lay zava-dalina iainan'ny malagasy mahatonga ny olona miteny hoe anaty aizina na ara-bakteny na ankolaka ny vahoaka malagasy inona no mety ho vahaolana raha petrako aminao ny fanontaniana efa mandeha zao ny téléphérique ka na miakatra raha ve le fremo inona ny olana raha be tokoa iny aloha fa resaka ka atao dia tamin'le eninjato teo efa tena mikaikaiky amin'ny vahoaka zany mpampiasa ny taxi be eto Antananarivo io koa moa zany mifanaraka amin'ilay hoe hiakatra koa ny sarandalana mankany amin'ny faritra fa tsy le tena eto Antananarivo rery ihany izy io toato nefa nyzany zao tapaka ihany koa ny lalana eny Akorondrano eny mandritra ny ray volana fa ho avy ny téléphérique ny fanahiko aloha voalohany dia ny hoe le hiakatra koa hoe frein-le téléphérique satria fa eo tsika mahita anazy moa fa amin'ny ankapobeny aloha satsy mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fitaterana fa amin'ny ankapobeny aloha hita ihany kosa le fiantraika'le izy fa na izany na tsy zany le isika malagasy ihany koa indraindray faneo-kevitra ataoko ihany koa le hoe efa tairany tsika hitrotra fa tsy mety mitrotra tsika eo le izy zany hoe tsika koa maharopery le malagasy ao anatin'le izy ary hita tamin'ireny niakatra eninjato ireny aloha le izy dia samy nisy 700 teo nisy 700 teo dia nijanona teo amin'ny eninjato le izy fa amin'izao le 700 zany aloha tsy haiko zay mety ho vokatra le izy fa zany aloha amin'ny ankapobeny tena tsy
tsy ho zakany malagasy tsy ho zakany malaka eny eto Antananarivo ary satria araka lazaiko tena makany amin'ny faritra ary rehefa niakatra mafimafy kely ihany izy hoandreo andeha ala sasatra zany ka raha nanao budget de somary mitombotombo kely ao anatin'le izy fa na izany na tsy zany hita eny ihany zany le hoe tsy voafehan'ny fanjakana ihany koa amin'ny ankapobeny le sehatra asa maro isan-karazany zay tokony isiana fiara-miasa mazava ho azy amin'izy ireo satria za hoe moanorana zany fa le ao amin'ny vidana piesy na inona rehefa miakatra de miakatra daholo indray rehetra de tsy misy ray aman-dreny tsy misy tompona andraikitra intsony zay ao anatin'le izy fa tonga de samy manao zay tiany atao de ho hita eo zany ny vokatry le izy aloha fa fahitako azy tsika malagasy moa no mahita an'izay zavatra zay ny euro ara moa efa miakatra ihany koa midina kely izy zao fa amin'ny ankapobeny isy fiatraikany ihany izy io na indrindra raha ho an'ny fidiran'ny mpianatra koa atoato de mety eo tsika mahita anazy maro perozy ianao ny vahoaka androany tafaresaka tamin'olona zay de nyteny izy hoe tratra be manaiky ve ny vahoaka malagasy asa ihany koa mety hoe efa miandrandra n'ilay fifidianana sy fiovana mpitondra ihany koa ka veka manatena fa olana maharitra ao anatin'izany olana samy hafa rehetra izany fa etsy andaniny de mitaraina ny mpitady teto andrenivohitra ndresantsika teo mitaraina ihany koa etsy andaniny ny mpitatitra amin'ny lalam-pirenena indrindra amin'ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoan'izao lahatra Andriamantsanga noho ny faharatsy ny lalana efa betsaka ireo fampanantenana izay nataon'ny fitondram-panjakana fa de hoe ho atao ho amboarina ireo lalam-pirenena misy ihany ireo ampahan-dalana izay kitihana fa arak'izay hoe ampahan-dalana izay dia metatra vitsivitsy na kilometatra vitsivitsy ihany no voakitika ao anatin'ilay izy inona ny fanehoan-kevitra azonao hoentina mikasika an'ity olana izay sedrainy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena amin'ny ankapobeny ity ny lalam-pirenena aloha zany amin'ny ankapobeny efa ihany koa tamin'ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany izay nataoko fa potika miapotika izy io amin'izao fotoana izao lalam-pirenena faharoa izay atao hoe lalandra raha eritreretsika hoe lalandrantsika misy voa indray mandeha de ndraindray na tapaka lalandra na somary misy sekelina izy aorianan'izay fa hitantsika fa tena simba de simba le lalana ary tsy misy fanamboarana sy tsy misy fikojakojana mihitsy ny olana atao anatin'izy io ny fahitako azy ny resaka momba ny fer iny satria na le anaran'le fer raha moa ny soloana le izy za fond routier le izy zany hoe tsy nisy mihitsy ny fikojakojana ary eo koa moa zany le hoe le mpanao ny kojakojany lalana anisan'ireo tsy nahazo vola ihany koa tamin'ny asa izay nataony teraka olana ihany koa le izy io zany mifandray amin'ny resaka fitaterana io ihany any amin'ny ankapobeny satria zay le zaiko hoe tsy nisy ray aman-dreny mihitsy zany tao anatin'le sehatra mba ataoko hoe nitondra fanampinana nitondra torohevitra tao anatin'le izy fa faniliana ndraikitra foana trano nisy tao anatin'io lalam-pirenena no resantsika satria nisy fotoana ny lazana fa ny camion indray no manao surcharge anefa moa le fandanjana maty fa grevy misy zavatra mifangaro be zany ao anatin'le izy de efa samy zay lazaiko hoe tsy misy tompona ndraikitra intsony ary tsy misy ray aman-dreny afaka resahako ray aman-dreny moa zany hoe ny fanjakana afaka ny régulariser an'le izy ataoko amin'ny teny frantsay de zao ny vokatry le izy aty amin'ny farany daholo zany vao hita le izy araka ny voalazan'ny Clémence teo ny hoe apahany tena apahany tokoa satria raha 300 kilometatra de eo amin'ny 20-30 kilometatra ny amboarina sy vita iny mipotika ny eny alohany vita ny eny aloha potika indray le vao natao teo de fanilika andraikitra ary tsy misy tompona andraikitra ao anatin'le izy ministra raha moa efa impiry novaina tao anatin'izay efa taona 5 taona latsaka kely zay vaolana amin'izy io tsy de hoe vaty amiko loatra fa efa raha malala le izy zany de zay le hoe ny fikojakojana ny lalana satria raha misy lavaka kely ao tokony hoe nid de poule le izy no mivadika ny ana éléphant de efa tsy ho vita tsony zany satria manao lalana tsy na tsy mora amin'ny ankapobeny misy ny vaolana narosany zao fanjakana zao de ny hoe autoroute en parallèle amin'le RN2 raha RN2 ny resantsika zay nofonofo moa le izy ankehitriny 20 kilometatra no vitaina alohan'ny farany taona tsika miresaka sao tsy haiko 4 kilometatra ny vita zay moa teknisiana malala tsara hoe 4 kilometatra ny tokony ho vita ao anatin'ny fotoana inona mandritry ny ahoana fa itsika moa zany ao anatin'le izy voalazana teo ny antenen'ny olona be manaiky fa fahitako an'le be manaiky kosa tsy hoe manaiky tsindrazo lela na manaiky fotsiny amin'izao fa tena ao anatin'izay le hoe manaiky fa efa akaiky ny fifidianana ary tsy hoe te hikorotana fa efa tsy
tokony anatin'ny filaminana trano foana zany ny atao fifandimbiasana fahefana eto Madagasikara io manomboka any amin'ny hatrany amin'ny ben'ny tanàna rio hatrany amin'ny ben'ny tanàna hatrany amin'ny zay mifandimby fahefana rehetra hatrany amin'ny filoham-pirenena tokony ao anatin'izay le hoe madio mangarahara rekeny rehetra zay foana zany tokony fandimbiasana satria zay no anisany afaka mitondra fandrosoana zany ho ana firenena anankiray satria rahantsika malala fa raha mikorotana indray tsika de efa nisiny zany zavatra zany teto Madagasikara de miembotra indray karaha zao hoe mbola asina fiemorana ka zay no fahitako sy fahitako an'le hoe manao be manaiky miandry an'ity le 2023 ty daholo ny olona ataoko hoe ny olom-pirenena ohatry hoe ny olom-pirenena ametrahany an'ilay atao hoe masika be fa ataoko hoe sanction le izy ho an'ny mpitondra zay tsy mahavita ny adidiny atao anatin'izay fotoana nomena azy hoe ahafahany manao zavatra maro isan-karazany. Ya iresaka mikasika anjirama kosa indray sika amin'ity manaraka ity andre matolahatra nanamarika be moa satria hoe any amin'ny fiemorana andresantsika eto fa nisy sangisangy zaritena nataony mpikirakira Facebook tanatin'iny fanalana fanadinana iny satria de nisy tsy maintsy nampiasa labozia de hoe tsy tamin'ny taona 7 akortony fa 3 mamperitreritra de zay mihitsy ny tiako idirana satria raha tsaronao le kabary ve sa tafatafa ny fanaovan'ny filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety andro maromaro lasa zay de tena ny teny izy hoe afaka 3 herinandro izy afaka 3 herinandro de ho foana tanteraka ny resaka délestage be deabe ny mpikirakira Facebook no niome ihany koa tao anatin'ilay alaolana nambara ministry ny angovo fa hoe de papango miraikitra amin'ny taroby mitarika herinaratra na tonga ilay fahatapahan-jiro tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadinana baccalauréat iny zany ny zavatra misy ankehitriny ho anao manokana te-antany hoe azo inona ve amin'ity indray mandeha ty hoe tena hivadiko amin'izay le olona ny délestage tsy voasambany mantsy zao ny fampanantenana tahaka ny hoe ho foana amin'izay afaka vanim-potoana tahaka zao ity zany afaka 3 herinandro aiza ny fanantenana mbola misy azo itokiana ve. Ya fanambarako matetika koa ty hoe resaka jirama misy fotoana efa niresaka elabe tamina tompona ndraikitra ny jirama zany tany aloha tany nanazava teo izy zao ny olana zao ny zava-mitranga sy ny rehetrarehetra fa isika moa zany mino fa tsy ino an'izany aloha isika satria telo volana hijanona ny délestage raha moa tsy tanteraka maika fa 3 semaines 3 herinandro hijanona ny délestage tsy ho tanteraka mihitsy zany akory ary tsy hisy mihitsy zany satria tsika tsirairay avy izay any amin'ny faritra etsy Antananarivo na era Madagasikara matsava fa mafy ny resaka délestage ary efa mamaraparana tiako tenenina hoe tena mafy izy tsy mitovy amin'le voalaza tany aloha amin'ny azy zany aloha tsy mahita loatra hoe inona no vahaolana satria ny vahaolana amin'izy io tsisy afa-tsy ny fananganana fotodrafitrasa zay ampy ho antsika amin'ny resaka angovo zany amin'ny ankapobeny zay tsy resahako eto ny fampanantenana pôkaty rehetra ny 400 mégawatts ny kilowatts ny rehetrarehetra fa izy io mitaky asa zany sy mitaky fomba fiasa moa amin'ny ankapobeny zany tsy famezatriny mihitsy ny ohatrany hoe ho an'ny mpiasan'ny jirama zay mezaka mafy manao zay maximum ao anatin'le izy fa ny voalaza sy ny hita de ny fotodrafitrasa mihitsy no tsy maharaka an'le izy tsony indrindra moa fa ny asa ratsy ny papango ao anatin'le izy fa raha izay zavatra izay aloha ny jirama tena mila fanavaozana be ary misy zavatra tena hofaina misy resaka moa mandeha hoe vadika vazaha indray fa 2 volana 3 volana aloha fifidianana tsika zao navadika teratany hafa indray ary io tsy izay loatra ny vahaolana amin'le izy fahitako anazy le mpitondra araka lazaiko teo le fanjakana zay ray aman-dreny tokony hitantana sy hitondra le vahaolana atao hoe tsy nanao an'le izy mihitsy ka tsy ho tanteraka mihitsy zany 3 herinandro tsy hisy ny délestage zany tsy hijanona ny délestage tsy hisy intsony zany zavatra sarotra inony zany. Miresaka délestage isika de matetika mifanjohy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ity resaka fahatapahan-jiro ity mirongatra ireo tsy trangana tsy fandriam-pahalemana na io eto an-drenivohitra na ihany koa any amin'ny faritra fa nisy trangana ankiray zay notanteriny mpanao gazety Michel Ralbert hoe ny olona voatafika indray no nosaziny ny fitsarana rehefa nandratra azy ireo zany ny jolana nafika azy ireo tao an-trano resahantsika ny tsy fandriam-pahalemana resahantsika ny fitsarana inona azonao ambara mikasika an'izay. Ya tokony fandray foana aloha zany reo sehatra rehetra rehetra reo satria ny sy ny fandriam-pahalemana nge de
tokony isy ara-andraikitra zany raisin'ireo mpitandro filaminana ao anatin'le izy de rehefa mpitandro filaminana mandray andraikitra de alefa any amin'ny fitsarana le izy de any amin'ny fitsarana no mandray andraikitra indray ihany koa mandray zay tandrify azy amin'ny sazy maro isan-karazany ile zavatra nitranga io koa aloha de tena mahagaga tokoa ary tsy voatranga indray mandeha izy io fa misy matetika ary io ny anisany miteraka an'ilay fitsaram-bahoaka zany amin'ny ankapobeny satria tsy afa-po intsony le olona ary tsy mifanaraka amin'le zavatra hita ny zavatra ny ainany ny zavatra mitranga ao anatin'le izy tahaka n'ireny le hoe any amin'ny faritra sasany misy manao kidnapping sy ana maka omby sy ohatr' zany de afaka fotoana vitsy hitany zareo indray le olona ny normal zany izy ao anatin'le izy raha ohatra hoe sorena sy misy fahatezerana fa izy eo aranglazaiko teo izy ireo sehatra anankitelo tokony hiara-iasa foana ary tondra ny fampandrosoana foana ihany moa ny tanjona amin'izany mazavatra zany satria rehefa misy mifandripahalemana rehefa miasa tsara ny fitsarana sy rehefa manao ny asany tsara ny mpitandro filaminana ao anatin'le izy miaina ny vahoaka tahaka ny tamin'ny taona efa ataoko hoe tsy lavitra be zany fa tany ny taona 2024 sy ny isan-karazany tany izay nisy ny fandripahalemana tamin'ny faritra maro anisany nampalaela koa zao tamin'ity herinandro ity ny fisina fanafiana pastera tany atsimotsimo tany toerana nalehako moa zany toerana io de ohatrany lasa miatraika aty amiko izy satria nanangana sekoly fianarana tany zay tamin'ny fotoanandrony nametraka sekoly tamin'izany toerana zany de mahita an'le lalana tsara haiko tsara le lalana mialan'ny sakara mandeha mankany amin'le toerana tanandavy io fa fandripahalemana tamin'izany tsy nisy olana tamin'izany nalaza ny safira sy ny ohatr' zany fa dahalo sao fa tsy nisy mihitsy nandritry ny fotoana nanao fa nefa zany zao le izy meratsy zany le fiarahamonina ny tiako atongavana satria paster zany tsy de hoe mpanao mpanao ino tia safira olona ohatr' zany satria zay malaza amin'ny faritra iny fa tena hoe tsy fandripahalemana fotsiny de maka telefona sy maka moto zavatra ohatr' zany le izy anisany manahirana fa ny amin'ny resaka ny fitsarana sy ny ireo sehatra anankitelo eo zay lazaiko teo de tokony fampiankana foana le izy ary indrindra ho tombontsoa ho an'ny daholobe ny tokony fahitako azy miresaka tsy fandripahalemanatsika miresaka dahalo sy ny sisa fa ny dahalo ambony latabatra ihany koa de misy ary tsy manam-pitsarany be da be mahakasika an'izay mihitsy no irosoko kely amin'ity resaka manaraka ty de ndraraha knapsa mabe resaka izy tia tokony ny mpiasa fa tsy manaiky ny fanaovana tantely hafa-drakotra ny volan'ny knapsa zay ny zava-misy ny rahantsika nalala ihany koa fa nampidirina amponja vonjy maika ny tale général mpisolo toerana de navotsitra rehefa avy eo ary farany teo de nisy nikasa hamono ny mpitarika syndikaly tena ohatrany maro be ny zavatra mifamao fa sy tsy milama amin'ny knapsa ndray matolahatra sa arak'le teniko foana koa tsy voamaly zany zavatra zany fa hitatsika foana zany nanomboka ny knapsa nareo miravava malala tsara fa ny knapsa mampindram-bola ho an'ny commune misy fe zany hatramin'izay 10 taona zay mbola tsy nisy zany aloha knapsa malaza foana na tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka ara de ny hoe ao ny angalana ny vaovao faraparany teo moa le hoe nangalana vola nanaovana ny village des jeux tamin'izany fotoana zany zay tokony hoe zavatra tsy tokony atao zany zavatra zany amin'ny ankapobeny nefa ny ataoko hoe tanteraka le izy noho ny mikimaky ny dahalo ambony latabatra araka lazainao de eo le zava-mitranga hoe zay aloha le zava-misy iainantsika amin'izao fotoana zao ary tsy ireo le orinasa mpanjakana raha izay fomba ilazana azy fa ao anatin'izany ny herma de ao anatin'izany sikrena ao anatin'izany tsy hoe ireo mamatsy volana ireo tantely afa-drakotra araka ny lazainao fa mitsitongana hatramin'izao le izy tsy mety tafarina ataoko hoe ny jiramanga masisa mbola miady mafy eo zao fa raha ny knapsa aloha nisy fotoana rehefa hoe tsisy taratasy fotsy fa mitondra taratasy fotsy zavatra ohatr'izany tamin'ny ramma tamin'ny fotoana ana zao moa zany mitonga amin'izany hoe miala ny esorina ny DG teo aloha de misy mpisolo toerana de ny esorina indray de mipiasa misy fitakiana maro isan-karazany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany misy mifamaofao foana fa zay efa mazava zany fa any amin'ireny sehatra reny no ahitany ataoko hoe mpiara-miombonantoka ao anatin'ny fanjakana raha zay ny fomba ilazana azy ny fanaovana zavatra tsy mendrika tahaka izany zay efa dénoncen'ny mpiasa dénoncen'ny syndicat amin'ny mpiasa eto Madagasikara zay tokony hoe zay membre ny knapsa mahafantatra zany fa tokony vola tsy vola amin'ny fanjakana misy ilay izy fa volany madiodio no mena ny tantanan'ny fanjakana
donc tokony anana mangara ihany ny fanjakana ao anatin'le izy fa zay moa zava-misy reny varotra tanina tonga le dese taloha niala tamin'ny toerany ankoatran'ny lazaiko teo fantatrareo ny tantara amin'ny commune urbaine Antananarivo reny le zava-mitranga dia manahirana sady mampalahelo le izy aloha amin'ny ankapobeny. Hiditra amin'ny tapany farany amin'ny fandarana isika iresaka mikasika ny tanàna Antananarivo sy ny lalaon'ny nosy ihany koa aorian'ity fanadihadiana manaraka ity no irosotsika amin'izay. Tsy nandray karama ara-dalàna ny piasan'ny orinasa munisipaly SMA tantanin'ny commune Antananarivo renivohitra. Saika misehatra amin'ny fandraofana fako avokoa ny akamaroany. Karamanay tamin'ny volana Juin tompoko aho mbola sasakarama ameny maro aminay manana sosany amin'ny banky na za miteny anareo zao ary le vola viren'ireo aty dia sasakarama hony vola omen'ireo ao misy moa zany namana amin'ny lahatsy ery dia tena zao misy an'le papajay misaray aman-dreny lehibe dia manangata-kevitra tamin'ny tale io ray aman-dreny lehibe io tonga dia le tale minoty ve ny tadiavinao sa inona nefa mba io ray aman-dreny va mamteny fa ahoana andre matotale mampatonga efa vaimby zao le vola mbola tsy mivoaka nefa eritserety volana karama volana Juin 20 ziletsika zao androambo sasakarama no azo. Ny herisetra sy ny fanambaniana mangony fotsiny hoy ireo mpiasa. Raha ny kiasa ifampiresaka tamin'ny tompona ndraikitra ireo mpiasa manao fitakiana dia fanambaniana no azon'izy ireo hoy hatrany ny fanazavana. Nefa ny asa lalovinay tompoko dia maloto. Zay ny asa lalovinay aty aminay vita anjera. Ty orinasa ty tsy malony karamanay. Etra dia ny karamanay miala knaps, miala hosti. Nefa ny vady amanjanakay tsy misitraka an'izany. Izahay CSP2 aspirine ny azonay. Dia paracetamol dia tapamanga. Tsy misitraka zahay resaka fanafody, resaka zavatra maromaro any hatramin'ny knaps tsy sitrahanay ato amin'ity orinasa ity. Mbola noho ny fatarany ny karama sy ho karama tsy potipotikio ihany koa no antony mampifangongony fako eto an-drenivohitra hoy hatrany ny fanazavana. Misy satria ny karamanay tsy voaloha tompoko. Ny karama tsy voaloha dia zay mahatonga an'le fako mitobaka. Nandritra ny 2 taona zay tao anatin'ny 2 taona dia natao taraiky 10 andro foana ny karamanay. Zany hoe lasa efa 10 andro zany zay vao mandray karama. Isam-bola nandritra ny 7 volana tsy mba nitaraina mihitsy zay hatramin'izay. Ny commune nefa vao indray-panao tao taraiky fotsiny karamany dia mipoaka ny grève zay mbola tsy nanapoaka grève mihitsy nandritra ny 2 taona efa 10 andro foana nandraisanay karama. Filaminana an'izao no ilaina amin'izao katoka ny fifidianana izao hoy ireo mpiasa ka tokony alamy be ny tanàna izao olana izao. Itsika andray des afaka volana vitsivitsy. Raha ohatra an'izao no atao an'ny mpandroaka fako dia mijoro enatra be tsika eo anatrehan'le fandrofana eo anatrehan'ny fahadiovan'ny tanàna satria fa andray des tsika. Fa roa manarakaraka an'izany eto dia mampatsiahy manokana an'izay olona mieritreritra ny anao menasy anay délégué satria fa misy menasy be dia be mandeha any dia mampafantatra izay satria ireo bandy ireo matory eo mitaraina nona angereo mandoa fatrany ireo mampianatra zanaka ireo ny baka zao nandeha teo amin'ny baka tsisy nanao baka ny an'ireo fa finaretana ve zany. Ireto mpiasa ireto moa dia nitaky ny amerenana ny fitantanana ny SMA eo ambany fiahiny ministeran-drano tahaka natao tamin'ny samyva teo aloha satria tsy maloha ny karama ny commune Antananarivo renivohitra. Raha tsy aivina dia velorano nganaina indray tsy tohaina ny namerina ny SMA ho eo ambany fiahiny ny commune Antananarivo renivohitra ka izao potika tanteraka izao ihany koa ny fiainan'ireo mpiasa sy ny fiparitany fako eraky ny tanàna tsy lazaina intsony. Araka nanaratsika azy teo iny Andriamatolahatra dia efa ela no voaresaka foana hoe tsy mahaloha ara-potoana ny karaman'ny mpiasa lay orinasa munisipaly SMA zay natsangany mpanatanteraka teo anivon'ny tanàna Antananarivo. Ireo mpiasan'ny SMA ireo nefa tsara ihany manamarika fa izy ireo no miantoka ny fanesorana ny fako eto an-drenivohitra zay efa tena lasa tendrombohitra kely daholo ny akamaroany zay rehetra hita sy jerena amin'izao fotoana izao raha ny antota-kevitra ny voaka farany aza dia tena mampalahelo fa tena atao hoe loha laharana amin'ireo renivohitra maloto indrindra eran-tany Antananarivo amin'izao fotoana izao. Antananarivo zay mifanohitra kely ihany resaka satria dia andray ny lalaon'ny nosy mita amin'izany zavatra rehetrarehetra mitranga zany. Ahoana ny fahitanao an'ireny vaovao samy hafa ireny Andriamatolahatra? Ny momba ny resaka tanàna Antananarivo aloha tiako mihitsy mesaka an'izy io satria ny antony etotsika mipetraka zany etotsika mahita ny zavatra rehetra mitranga eto. Io resaka SMA io zay tsy fahalalako azy tsy SMA rery fa reo le entité rehetra zay efa niforonina nandritran'izay nahatongavany be ny tanàna
amin'izao fotoana zao teo zay dia sy manana olana filazana foana moa zany de hoe ny ona moa zany recouvrement izy tsy mandeha noho ny antony maro samihafa fa le système mihitsy fahitako azy nefa tsy fantatra fa tsy andehatra amin'ny voalohany fa saingizay moa zava-misy hitatsika teo mandeha eto Antananarivo tsika mifako aloha ny tena hitatsika fa za tena marika aminareo mirahavavy fa Antananarivo eto misy toeram-pivoahana nandaniana vola tsy toko tsy forohana fa tsy mandeha zany toeram-pivoahana zany voretra be eo ivelany le olona no manao maloto ao anatin'le izy misy toerana eto tena ny hygiène zany tena hoe tsy fanao ianao mety hitatsika ny eny amin'ny ona filazana zany ny eny amin'ny devant but rehetra fa raitsika ny tena mandeha ny anatin'ny tanàna rehetra any zany SMA zany tokony andraikiny de nefa ny fako ara moa tsy voala tsy de tena aiza daholo misy fako mivoaka farany zao misy tendrombohitra ny akaikinareo eny zao misy tendrombohitra be mihitsy raha mandeha tsika efa misy misasaka ny lalana ary raha lalana andehanantsika ka tsy fandehanana matetika de efa io fako io efa misasaka ny arabe izy io manao opération coup de poing foana izy zany rehefa isy événement raha tsika malala zany ka mino fa hoe rehefa ho avy indray le jeu des îles zay afaka fotoana foy anao coup d'éclat amin'io indray izy fa io zany efa raha malala efa nisy fotoana koa ny resaka tamina tompona andraikitra momba n'io resaka fako Antananarivo fa io koa ny tena marina tsinona zay les moyens sy le zavatra anaovana azy mihitsy koa no tsy araka ary efa nisy fotoana ny tena izay fa hoe tsy le filazana manko tamin'ny taloha hoe mila miara-miasa amin'ny fitondrana ny fitondran'ny Antananarivo de milamina daholo rehetrarehetra fa tsy marina mihitsy ny filazana zany misy filazana koa ny hoe miliardera de afaka mitondrana Antananarivo fa tsy za mihitsy koa le vahaolana fa rahantsika malala zava-misy rehetrarehetra satria ny priorité amin'izay priorité koa moa tsy ny lara-pamehana amin'izareo zany hafa mihitsy raha tsy tena zao ohatry ny hoe manangana tseny eny Anosy eny parking national tena lara-pahamehana zany no ny ataoko hoe manala fako de fantatsika inona ny antony fanaovana ny nareo ve atoran zany fanadiovana ny zaridaina rehetra eto amin'ity Antananarivo renivohitra ty tena priorité de priorité inona ny antony eo tsika mahita anazy rehefa tonga ny fotoana ny fampielezan-kevitra sy ny zava-rehetra maro isan-karazany fa amin'ny ankapobeny le izy le sehoseho ivelan'izay foana ihany tena anisy amina voa ary izay mbola mety ho ampiasainy amin'io fa raha ny fahadiovana sy ny fitazomana ny laharana ao anatin'ny manotony indreran-tany aloha de efa kapoka an'zareo zany zay zavatra zay resaka karama moa tsika teo karama mampiasan'ny SMA izay notaterina tao anatin'ny fanadihadiana teo iny fa de hoe tara lava sady ampahany no raisin'ireo mpiasa zany rehefa tonga amin'ny fotoana tokony andraisana karama ary raha ny zavatra hita fa raha ny teo de efa tena tara saika ray volana mihitsy na manalili ny karama zany ho an'ireo mpiasa izay misehatra ao anatin'izay fandraofana ny fakona Antananarivo izay tsy mitsahatra moa zareo manao antsoavy de manararaotra tsika tao anatin'ny fandaharana manao an'izay antsoavy zay ho an'ny mpitantana satria tsy voandray mandeha no mivoaka gazety ty resaka grevy teny nataony mpiasan'ny SMA ty fa de mbola io ihany zany zava-misy ary vao maika miharatsy ary raha reny tarafina tamin'ireny fanadihadiana farany teo reny akoatran'izay ihany karama mampiasan'ny commune ihany koa dia tara foana ihany koa tsy andaniny de ho hitatsika eo satria zao tsika androany fa 9 ny volana jolay kely sisa de ho tonga ny fa raiky amin'ny 3 ny volana jolay izay efa hitakiny ny mpiasa indray ny karama ny volana jolay satria efa mitendry zareo fa tsy anaiky intsony ny siny ny fahatarana amin'izay resaka fisitrahana ny karama izay fa etsy andaliny ihany koa resa-bola ihany koa de mitaraina ihany koa ireo fournisseur na ireo mpamatsy ny commune urbaine Antananarivo ary de maromaro izy ireo no miantso hoe tena tsy aloha ny volanay dia nambaran'izy ireo aloha ataontsika conditionnel de hoe to hoe zay akaikikaiky ny mpitantanao zany zay fournisseur fatapatatry ny mpitantana de alefa ny reglena moa zany ny volany fa de zay tsy mahafantatra moa zany dia lasa miandry ela be zany na tsy mbola misitraka mihitsy an'izay vola tokony hositrany zay mpamatsy ny tanàna Antananarivo izay ary androany moa tafahoana tamin'Andriamatoa taberan'Andriamatoa de zay no niteneniny tamiko hoe ataonareo aiza ozy vola amin'ny fournisseur de anaovana antsoavy zany zay anireo mpitantana ny tanàna Antananarivo fa nyresaka lalaonosy sika teo lahatra Andriamantsanga eo zany ny loto nresantsika teo eo koa ny délestage mbola tsy hay aloha raha foana na tsy foana ty resaka délestage ity fa eo indrindra ihany koa ny olan'ny atleta izay nivoaka gazety ihany koa le hoe
tsy mahazo fanohanana araka ny tokony ho izy a lasa mitarainany amin'ny sakafo zany zay omena azy ireo sy ny traitement an'izy ireo amin'ny akapobeany a akoatran'izay de eo koa ny olany fotodrafitrasa nivoaka ny anaty tambajotrany zao fa de lokona amin'ny lokon'ny mpitondra ihany koa ireo fotodrafitrasa mpanatanjahantena samihafa ny fanontaniana de hoe ho vitan'ny fitondrana sy ny commune ve no amara-potoana andreo olana reo satria fantatra fa de commune Ampianantananarivo no andray an'ity lalao-nosy ity. Ya iny le lasaiko teo hoe misy tokony ray aman-dreny eo tokony tantana sy andraikitra sy fampandehanana zany rehetra zany raha atsika mahita daholo aloha zany fa reo fotodrafitrasa zay andraisana n'ilay jeu des îles zay ho atao impolo mihoatra foadisin'ny tranga farany tamin'ny jeu des îles eo tsika mahita izy a satria voalohany aloha tsisy fotodrafitrasa natsangana fandraisana zany jeu des îles zany raha efa nilaza tany amin'ny voalohany sy fitondrana zao fa anangana fotodrafitrasa sika tahaka ny piscine olympique tahaka ny gymnase anaovana jeu des îles tonga jeu des îles mety covid sy guerre en Ukraine aloha mety nahatonga n'ilay tsy fahatanterahana zay rehetrarehetra zay fa na izany anaty zany araky ny voalaza teo tsy misy aloha fotodrafitrasa vaovao ny hitako vaovao ngamba aloha de lalana za mahita eny amin'ny faritry votovorona iny mankany amin'ny kinapy zay votovorona amboarina ny lalana mino fa ho vita le lalana fa eo tsika moa mahita anazy araka voalazanao teo koa misy fofodraritra fa maromaro lokona amin'ny lokony zao fitondrana zao zay le lazaiko teo sy ho ivelany avokoa ny resaka atleta maro isan-karazany efa ela ny fitarainana na le CJSO ireny ara nefa marobe ny fitarainana ny misy namana mandray anjara ao anatin'ireny zay hoe tsy misy tsy firarahina mihitsy ny an'ireo le mpanao fanatanjahantena zay ao anatina section maro samihafa tsy misy voajery fa rehefa anakaikikaiky tahaka zao daholo ho hita izy nefa zao zany efa manakaiky zany ny olana mitranga fahitako anazy ny famafao koa ny vaovao no amin'ny omaly zay nisiny hoe mety tsy raikitra izy mety ho raikitra zay hainao manjery zay miara-miasa amin'ny fanjakana ihany no anisan'ny mivoy an'izy tao anatin'ilay izy namoaka moa zany fa tsy hoe mivoy fa fanahina aloha zany marobe ny fanahina satria na le toerana andraisana araka lazay teo zay vao niomana daholo efa eny ihany koa fa ireo hotely maro isan-karazany no anaty fonteny terena andray an'ireo atao hoe tokony atao any amin'ny village des jeux zany de anisany hoe ao anatin'ny taintaina avokoa ny rehetra nefa ny rahantsika aminao fa raha ao anatin'ny fitaintainana no hiatrehana fifananana maro isan-karazany mety hiteraka ataoko hoe tsy fahavononana ary indrindra moa zany tena atahorana de ny fahafahambaraka hoe eto Madagasikara le izy notanterahana nefa ny ohatran'ny tsy haiko tsika amin'ny fahatelo na fahaefatra de mety ho anahirana be zay zavatra zay ka de hitantsika moa zany le izy fa ny fiomanana araky ny hitantsika de ny ety ivelany foana ihany miloko ny trano de mandeha ny afisy ngeza be de mandeha ny hirahira isan-karazany fa ny fond foana ny hitantsika anazy hoe vita velisa sa tsy vita rehefa aveo de eo tsika mahita anazy. Nisy fandarana zay moa tamin'ny onjam-peo efa elaela tamin'le fotoana vao nanaovana ny fampahafantarana fa hoe ho atao eto amintsika ihany zany le lalao-nosy be no niteny hoe tsy tokony ho raisiny eto io satria ny le fandraisantsika teo ny resaka loto de le stage sy ny sisa akoatran'izay moa be koa no miteny hoe tsy maintsy hiteraka fandaniana mihoapapana ho an'ny firenena ihany koa zany fandraisana n'ity lalao-nosy ity te anontany anao hoe ianao ve mety miombon-kevitra ny aminy hoe tokony tsy niraisy Madagasikara ilay lalao-nosy fa tokony nafindra tamin'ny nosy hafa nandray azy. Za aloha zany mahita zay ny lazaiko teo ny fotodrafitrasa rehetra aloha zany tsika tsy niomana mihitsy misy ny filazana fa ny kianja Barea no niomana amin'izany tsy zany nanaovana ny kianja Barea de atao hoe valisoa ho an'ny Barea tamin'ny kanina fa tsy ny filazana mihitsy hoe andray lalao anosy ary ny lalao anosy tsy hoe heritaona koa na ohatr'izany vao nafantatra fa tsika araka lazaiko teo ny filoham-pirenena rehefa tamin'izy nandray fahefana tamin'ny 2019 nefa niteny hoe reto no ataotsika andraisana ny lalao anosy eriananina ery Mersetosika piscine olympique ariananina fa tsisy natao daholo zany rehetra zany amin'ny akapobeany zany fahitako anazy aloha raha hiteraka fahafambaraka ao Madagasikara izy raha ampisainana tsara zany de tsy tokony ho raisina nefa kosa raha tena niomana tsara ny rehetra ao anatin'izy tsy miteny amin'ny fanjakana irery ihany fa nareo le
le mpanao fanatanjahantena maro isan-karazany ary zay nisy koa ny hoe ajanona de ay tsy ajanona indray fa manao an'izay nareo anatin'le izy anisany hoe nasahirana maro zany zavatra zany ary rehefa misy teraka ohatsy izy ateo de tsy mitombontsaina le izy ka fahitako anazy aloha raha tena mivonitsika afaka anandray any fa tsika moa tsy aitsika le izy hoe noeraoera de raisin'izy zany de mianja n'ilay foadisy amin'ny lalao nosy farany teo ny fipoapoahany zavatra rehetra ny firezahako azy zany zavatra hitranga ao anatin'le izy mba ho tsara lavitra noho ny fikarakarana farany nataony nosy samihafa hiditra kely amin'izay ihany maraparanantsika ny fandaharana fa anisan'ny nanaitra ny rehetrarehetra ihany koa satria anatina lalao nosy tahaka izao no tokony hampiavaka ny maha izy azy ny firenena anankiray ary everiko hoe tranga fanararaotra na opportunité ho an'ny Madagasikara taoriana ny laza ratsy tamin'ny lafiny maro samihafa mba hiakarany lentan'izany nositsika izany indray ao anatin'ity jeu des îles ity fa de nahavariana ary de nylopy eo hatramin'ny tsy de mpaneho hevitra ny mpanakanto sy ny mana-talenta naneho hevitra ny tsy fahafaliana eo anatin'izany de ny amin'ny hoe sinoa Andriamatoa tsy Andriamatoa lahatra akory ny sinoa ny antsoina anao soradia ao anatin'ny fanokafana an'izany lalaony nosy izany tena tehaka ny hevitra ao fa tena mahavariana tokoa ilay faharenesana ny vaovao ary tena hoe mireagir mampiteny moana hoy itsika satria na ny olona tsy mpiresaka firy aza lasa maneho hevitra ao anatin'ilay izy ahoana ny fahitanao an'iny fahitako azy aloha hevitra taitaitra iny fahitako azy ary efa raha malala ho aty fitondrany ity taitaitra foana izy amin'ny zavatra rehetra tiany atao taitaitra izy hanao téléphérique taitaitra izy hanao flyover taitaitra izy hanangana hanolotra automobile sy moto ho an'ny malagasy ohatra mitovy amin'izany io zavatra io fahitako azy satria te amerina le valim-poraingana eto rehefa maliny zareo an'le izy rehefa misy zavatra trangan-javatra tsy mitombona tahaka an'io fa za mahita mbola iovy io afaka fotoana foy satria mafimafy kely ny fean'ny 6% ao anatin'io satria zavatra tsy logika mihitsy izy amin'ny raha mandinika zavatra mahitsy amin'ny saina tsy miangatra zany satria tsy hoe isika malagasy ny tsy manana mpandihy mihitsy na ray ary na hoe isika no tsy vonona mihitsy fa misy vonona noho itsika ve no ny sonora hoe anao digasy sa ve mety isy taekwondo indray eo na isy tsy haiko soradia sonoa ao anatin'le izy fa hitako normal daholo ny réaction an'ireo zay taitra amin'izao fotoana zao ary maneho hevitra amin'izao fotoana zao ary voalazanao teo na ny ao anatin'ny fitondrana misy akaikin'zareo maromaro tena anisan'ny sorena ao anatin'le izy fa araka lazaiko teo io taitaitra foana io fa tsika mahita hoe rehefa mandeha io de mivadika ho azy avy eo amin'ny zavatra tokony normal satria nasatra an'izao fitondrana zao de ny tsy normal foana normal taminazy de eo tsika mahita an'le izy fa za aloha mahita hoe tsy mety le izy zay fomba fahitany be sy maro ihany koa mazava ho azy orairay teo no ny rahantsika tamin'ny vahiny tamin'ity alina ity ankasitrahana be deaibe anao Andriamatoa lahatra Andriamatsangy ny vahiny indray tato anatin'ny fandarana saila zao tamin'ity alina ity toy ireo vahininay ianao raha teo efa mivahiny teto ihany koa omena iray minitra ianao hitondrana ny afatra na amidi-pitinana n'izay voalaza ihany koa maraparanantsika nyresadresaka ny famitinana angambany aloha amin'ny ankapobeny de zay hoe hitatsika teo zany nandritrizay fotoana lava zay anaty zao fitondrana misy amin'izao fotoana zao fa marobe ireo zavatra tsy de mifanaraka loatra amin'ny zavatra tokony hitranga misy eto amintsika noresahantsika teo ny hoe tahaka ny hoe lalam-pirenena faharoa zao ny simba de hanao torotsika amin'ny parallèle an'le izy na hoe jeu des îles de l'océan Indien de mitondra asiatique tsika mandeha ao anatin'le izy zavatra tsy mifanaraka zany amin'ny ankapobeny ka ny teniko ao anatin'le izy de ny amaranana izany rehetra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zany fotoana afaka fotoana foy ny fifidianana eto Madagasikara io fifidianana io no atao hoe famondrana fahefana ho an'ireo zay tokony omena fahefana ao anatin'le izy ary fotoana efa nandrasan'ny malagasy rehetra misy moa le resahantsika teo ny hoe tsy tokony latsaka tsony ny filoham-pirenena ankehitriny no ny antony maro samihafa za mahita hoe aleo izy latsaka de eo tsika mahita indray hoe latsaka mivaly isan-jato ve sa mihoatra mivaly isan-jato izy fa raha amin'ny ankapobeny aloha ny malagasy tsy marina ny filazana hoe ny any amin'ny 10 kilometatra ihany mieritreritra ny fiainam-pirenena eto Madagasikara fa raha mitety Madagasikara ianao ao anatin'ny asa amanjaraha isan-karazany izay atao
ny atahitan'ny olona rehetra any dia ny faranany zao zavatra nylazaina teo zao zay hoe tsy any anatin'ny ho izy no tokony ho izy zany no tanterahana sy natrehana fa dia nandeha tany amin'ny fisehoana ivelany foana ihany. Dia zay zany no afatro farany hoe tia ny fotoana ahafahana mandray andraikitra ary ahafahana mametraka zavatra tsara ihany koa ny firenena malagasy. Dia fotoana zao marina fa tsy hoe voan'ny betsy miteny fa tena niandry tokoa isika rehetra ary efa fotoana ny 13 amaranana an'izany rehetra zany ary mpanjinana indray zany ny zavatra ho avy tsaratsara kokoa a Madagasikara ho atsika moa zany na eto Antananarivo na eran'ny Madagasikara mazava ho azy. Kasitrana feno nanaiky ny vahiny tato anaty fandaharana ianao tamin'ity alaity andre matory lahatra andre matsanga araky ny resaky namana Clément Sararnirina teo moa dia irariana tsy ho farany fa mbola betsaka ny zavatra mahafanao resantsika ny aoriana any fa dia izay no azo ny fampizarana tamin'ity alina ity ianao koa isaorana nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany ary toy ny fanaona amin'ny rahavavy dia manasa antsika hatrany izay manana etaeta ivahiny atao anaty fandaharana azonao atao tsara ny miantso amin'ny olaharana findaina amin'ny rahavavy io fandaminana fotsiny angamba fa tsy voatery vao miantso dia tsy maintsy ho raisina ny alarobia aorianany iny zay no fanamariana tsara endrina Clément Sararnirina ho anareo izay maniry ivahiny dia alamintsika arak'izay ahafahana mandaminazy izy any fiakaranareo atao anaty fandaharantsika izany. Alohan'ny anomezako namana Clément Sararnirina ny famarana ny fandaharana dia kopatanana kely andreo marobe anareo ny fanenanena teny an-dalana teny fa indrindra ho an'ilay tanora renim-pianakaviana teny Anosy Satomaly dia mankasitraka indrindra amin'ny fanohanana rehetra izay koa nanakatonako ny anjara fitenenako amin'ity alina ity. Fandaharantsika moa sahila zao dia araka ny teny namana Lilira Faralahy teo dia miantso atsika ivahiny atao anaty fandaharana mba ho maneho hevitra sy hiteny fa efa fotoana no zao tokony sahitsika maneho hevitra mikasika ny raharam-pirenena sy mikasika ny raharaha zay mahakasika atsika any amin'ny fiarahamonina misy atsika samy hafa eny ankasitrahana ihany koa namana Lilira Faralahy ireo teknisianina niaraka tamintsika tamin'ity androany ity namana faly moa tody tsy fahasalamana dia mivavaka ho azy sika mirary azy ho salama ary hiaraka amintsika eto amin'ny heriny anio namana ando sy tahiriny aina zany ireo teknisianina niaraka tamintsika isaorantsika mitafitafy izy ireo makasitraka atsika rehetra ihany koa tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafaran'ny fandaharana mametraka mandra-pionina ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko.